Faly miarahaba antsika mpijery sy mpanaraka ny pejy rehetrarehetra, jifaly miarahaba antsika vahoaka malagasy na aty ivelany Madagasikara na any Madagasikara. Songadiniko manokana moa arabaina ny mpino silamo rehetrarehetra, arabaina ny ralahy, namana, havana rehetrarehetra tsika tratran'ny zao volana masina zao, volana ny Ramadan, mankahira antsika rehetrarehetra no an'izay. Ary miarahaba koa ireo namantsika katolika mpivavaka rehetrarehetra amin'ny miaraka io amin'ny resaka volana karimy, tena hoe volana masina ty volana ty ary aingany e ny vavaka ataotsika ho tonga any amin'ny tompony ary ny etahitantsika, ny fangatantsika ho tanteraka, ho resy ny ratsy rehetrarehetra ary hijoro amin'ny famarinana isika tsirairay avy. Raha miresaka ihany androany satria mialatsiny somary bebe resaka hono zahay tato ato, voatery tsy maintsy satria marary ny firenena, marary ny vahoaka malagasy na efa natao adidy ny teny de tsy maintsy miteny. Nisy fotoana ary nisafidy saika tsy hiteny mihitsy zahay angina fa raha ohatra mahita fitarainan'ny malagasy, fitarainan'olona indray mangataka aty aminay hoe tsy misakafo mihitsy zahay fa 2 andro 3 andro de inona moa ny azonay atao fa zay tratran'ny voatsirambin'ny tanany eo atao ihany, na dia zany na tsy zany tsy vitan'izany izy io, de hoe andao andraikitraika hiteny anarina ny marary ny vahoaka malagasy. Raisinay andraikitra zany ary mialatsiny aminareo mpanaratsy, mialatsiny aminareo mpanenjika, mpanao compte fake zay voakarama fantatray satria na tokony hisaotra anay koa ianareo raha tsy misy anay tsy ny karama ianareo. Mino zahay fa azonareo antsakany sy andavany ny karamanareo, tena mazotoa mankahira anareo am'izay ataonareo rehetrarehetra any. Fa izahay zany tsy maintsy miteny ny raharaham-pirenena. Voalohany resaka moa isaorana daholy isika rehetrarehetra nanaraka amin'ny pejy, ny commentaire sy ny tariny rehefa niresaka antsika teto amin'ny resaka politique intérieure-ny de l'État, amin'ny resaka disadisa ao an-dapa, amin'ny fanendrehana, fanesorana, tsy hay intsony ny membre, ny haut fonctionnaire de l'État zany, de samy manao zay mety aminy io. Fa ny olana aminay fotsiny hoe tsika miantso zany investisseur étranger hi-investir any Madagasikara, nefa ny zavatra ny image avoakantsika, ny mpitondra firenena mihitsy tsy matotra, amateur, manana amateurisme, ny ady ao anatiny tsy voafehy, ny disadisa ao anatin'ny firenena ao amin'ny fitondrana tsy voafehy, ny zay nanatara hoe intérim sa transition, ny maha intérim sy ny maha transition tsy hanao tsy atao ka kinanjo androany faly daholy isika, indrindra isika ianareo mpitehaka amin'ny fitondrana, faly daholy fa tonga any Russie président Mikael, colonel Mikael nahazo tapis rouge, faly daholy ny olona am'le tapis rouge. Mino hafa le tapis rouge hanova zavatra ho an'ny firenena malagasy. Raha izany populisme zany nitondrantsika anazy, tiany manko tondranareo an'le izy, le resaka populisme
tapis rouge, ny tômôbila nitondra azy, beau couple. Tsika moa efa tamin'ny fitondrana teo aloha de beau couple foana de rehefa avy eo nareo ihany manan-kena amin'ny farany. De androany miverina ihany zany toe-tsaina zany. Verina. Ny mampalahelo anay am'le izy ny olona mba nieritreretanao hoe nianatra, nahita fianarana, ny tokony handraindray ny firenena, izy mamoaka zany hevitra zany. De izahay bado laty alehony indray ny teny hoe tsy izay kosa le fanovana ny tadiavine le fanabadony fa te hitondra avoavo ny fomba fisainan'ny malagasy izay taloha tena ny konsideren'olona ary natahorana zany hoe fisainana malagasy zay. Fa androany ohatran hoentinareo miravoravo amin'ny tany le izy. Raha ohatra ny tenentsika teo hoe ny politique intérieur de l'État tsy voafetsika, mikorontana, efa tenenina hoe tandindinin-doza, ohatrany efa hiafara amin'ny ady an-tranontsika, raha mitohy izao ny fampidirana arma. Ny insécurité efa misy isan'andro mbola misy fampidirana arma. Isaorana moa ny filohan'ny andrim-panjakana ray izay ny teny ny ampitson'izay nanao vidéo teto hoe toa misy roplanina miditra ao Ivato à 21h50 tamin'ny latsinainy. Inona moa zavatra noentiny tao? Tsisy nanao communication, tsisy mahazo maka sary ny mpiasa dire contrôler rehetrarehetra. Rehefa nanontany an'iny zay taty amin'ny pejy de nanao point de presse, ny conférence de presse ny rapitson'iny hoe fa maninona tsy asiana resaka ny miaramila frantsay eran'ny Madagasikara niditra ohatrana nahoana tany amin'ny miaramila frantsay nandefasana an'le resaka. Nefa hita misy sary rehetrarehetra hoe miaramila frantsay manao an'le aide io. Fantatra zany hoe coopération frantsay amin'ny Madagasikara zay efa hatramin'izay. Tsy hoe mody atao tsy hita, efa teo foana zay efa ela. Fa maninona androany voiziny zany? Fa tsy asianao resaka, tsy asianareo resaka le zavatra miditra. De rehefa natao mo fitaovana rehetra zavatra rehetra hoe karakarainy groupe ny zalahy zany hoe ifionana any amin'ny Poutine any Russia, tsy manan-kihana zay. Araba soa araba tsara. Ny asan'ny diplômasianareo raha diplomatiny ny asa. Saingy fotsiny hoe mba nieritreretinareo tsara ve? Aiza misy Madagasikara amin'izao fotoana. Politiquement parlant, géographiquement parlant, géopolitiquement, aiza misy amin'ny Madagasikara? Efa vonona ve Madagasikara sy ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy hoe itodido hiady amin'izany occidentaux zany amin'ny eritreretinareo anazy. Ny bankitsika rehetrarehetra mbola miankina amin'le Swift. Ny ekonomitsika rehetrarehetra nareo karaha ny enjenareo rehetrarehetra ny économie stratégique rehetrarehetra aiza mitodika? Union européenne io, ny Amerikanina ny ankamaroan'ny financementsika, raha tsy Union européenne de ny Amerikanina. Mino sy manantena ve nareo? Rehefa ny intérêt ny ray amin'izany membre ny Union européenne zany vao kitikitika de angina fotsiny reo hijery. Rehefa tonga teo amin'ny fitondrany ny colonel Mikael de hoe ravana daholo ny institution. De rehefa avy eo verina ihany fa tsy azo ravana ny institution fa sao de voan'ny sanction isika. Sao de voan'ny sanction isika. Zany foana ny dradradraina. Atahotra an'izany sanction zany fa tsy mahazo ravana io institution io Assemblée nationale io. De ny teny foana zay teto hoe mitandrema ianao colonel Mikael fa ireo olona reo ihany
hamadika anao rapitso. Ireo mampiditra anao andavaka. Ny ekipa ny raha mijery ny sary moa tsika na Facebook ohatrany hoe ekipa ny zalahy zany a mikarakara ny fionana tany Russie. Nefa talohany nandehananao tany a iza amin'ny vahoaka malagasy moa mahafantatra inona ny tatitra nataony ngaraina taty amin'ny Quai d'Orsay. Niona taty inona ny akôry tany, inona ny resaka tany. Efa chef d'institution ny malagasy ndray a manontany tena hoe inona misy inona. Manontany an'le député BDP zay ohatrany BDP ny tsy mahafantatra. Fa ianareo iza ianareo ampitokizo Madagasikara amin'ny tiavanareo azy, manda inona ny azonareo. Tsasoko bavalio zay. Solahy fanaovana guet-apens ianao marina izy ty araka ny tenin'ny pasteur RJL zay. Mon colonel. Satria toyona Macron ihany ianao rehefa aveo. Zany Macron zany a fahafantaranay anazy. Pervers zany, narcissique. Politika andao ny zalahy zany a ienjana. Sao de ampitokizo ianao ny voalohany de ny malagasy ny faharoa. Satria maninona? Tena Ratsirakis tany tena koa tena ny défendre n'izany idéologie ny Ratsiraka zany zay. Fa rehefa nanadiady satria mba manadiady ihany izahay be de be ny malagasy mbola manenjika an'izany fitondrany Ratsiraka zany amin'izao fotoana. Indrindra ny tanora teraka taty aoriana zay tsy niena zany fitondrany Ratsiraka zany a mbola miteny foana ihoentiny zalahy, hoentinareo ary ndraindray manaratsy an'izany fitondrana zany hoe tamin'ny andro Ratsiraka nilatra vary, nilatra menaka, nilatra savony. Fa inona, iza nampilahatra atsika an'izany? Fanontaniana mipetraka zany. Nahoana atsika tonga tany amin'izany stade zany? Iza ny safidy hitondra atsika amin'izay stade zay? Za tsy de mino loatra hoe Ratsiraka irery nandidy sy nanapaka hoe ndao tsika hiaraka amin'izany Rusiana zany a. Fa zay antehana. Mitovy amin'izao situation iainantsika amin'izao. Manipulena daholo ny tanora. Andao roahana amin'ny frantsay. Atao an'izao. De nataony Ratsiraka tokoa. Rehefa tsy naomby le izy. De any amin'ny Ratsiraka rery a. Tany amin'ny Ratsiraka hatramin'izao a. Ny tompona andraikitra. Ny tanora rehetra tamin'izany fotoana ve mba mijoro androany hoe izahay niady an'izany androaka frantsay izany tamin'izany fotoana. Izahay niteny hoe andao hiaraka amin'ny Rosiana tamin'izany fotoana. Be de be ny manam-pahaizana nianatra na Moscou atao. Zao moa voizinareo androany hoe andefa mpianatra ana Rosia indray. Efa nisy foana zany mpianatra nianatra tany Rosia zany. Ajanonina nareo zany resaka populisme anareo io ry zalahy. Tsy hany ny andrasanay vahoaka aminareo. Tsisy rarahinay anareo na beau couple ianareo, na inona ny tomobile tengenanareo makany, na inona ny roplanina tengenanareo, na inona ny tapina andehananareo. Tsy misy rarahinay an'izany. Inona ny tombotsoanay vahoaka, inona ny tombotsoan'ny taranakanay avy aoriana amin'izany fiarahana izany. Izany fanontaniana mipetraka. Raha ohatra ka ianareo tsy natahotra sanction ny andavana an'iny institution iny assemblée sy ny tariny rehetrarehetra reo. Raha pitso afaka pitso. Ianareo avy ana Rusia tampotampoka eo sanatria la diavin'ny lela. Tonga zany sanction zany.
Am'izao fasahirana amin'ny malagasy zao mbola mazaka ilatra vary sy ilatra menaka ve ny malagasy? Na de am'izao Tamatave efa milahatra io, milahatra kely io fotsiny efa menimenina daholo nareo tanora izay atao fitaovana am'izao fotoana. Manao buzz, mizara tena io koa le mampalahelo. Na dia zay GDLR, gardien de la révolution, niantso mo pasteur nanao tsipaipaka mandefa aide amin'ny olona isaorana aloha ianareo mivady any Tamatave izay miara-miasa manangona ny fanampiana manao an'le izy tsy manao tabataba, tsy maka saza, zay mihitsy ny teny hoe avelao ataovy nareo mangina any, tsy asiana banderole zany, ataovy mangina ny fanampiana, ajao ny dignité-ny mpiray tanindrazana amitsika, tsy ny fahantrany malagasy, tsy ny fahorinan'ny malagasy ny ararotsitsika anaovana fond de commerce ary havako, fond politique électoral, imanipulena ianagejana eo atao otage ny vahoaka malagasy satria sahirana, tsy hany le resaka. Rehefa am'izao andro masina, am'izao volana masina zao manao ramadan izao tsy hanaratsy olona fa mba mitaky ny fahamarinana, mitaky ny volonté politique nareo mpitondra nareo tompon'ny fahefana hoe ajanony zalahy kajikajy politique, kajikajy anam-paosy, andao aloha ijerena ny vahoaka malagasy, andao aloha ijerena ahoana ny ataotsika hiverina haingana ao anatin' zany ordre constitutionnel izany, satria efa be de be ny paramètre ny teny hoe vahiny miteny an'izany vahiny aty. Inona no nataonareo nanjo amin'ny Madagasikara fa Madagasikara est ingouvernable zay zalahy. De io anao taferitreritra tafandinika fa ahoana tena zay ozy ry zalahy am'izao fotoana zao ingouvernable Madagasikara. Iza ny antsonareo ho tonga eo? Za moa tsy anao ohatran'ny olona sasany miteny Jesosy miseho manao référence amin'ny Jesosy, eza Andriamanitra, Zagnahary tondraan'io. Ny adalantsika olombelona ihany. Alohantsika samby olombelona miregla anazy. Velohantsika any zany. Raha ny inona ho zay anavaratra Rakobain-Dragnahary zay zavatra hafa zay. Tsy zakantsika olombelona zay. Fa pour le moment tsika malagasy, tsika ny tompon'andraikitra voalohany. Isika ihany tompon'andraikitra amin'ny fahantransika koa indraindray satria io zao ny fandehanana na Rosia de mitehaka daholo fa nahazo tapis rouge, fa tsy mba manontany tena hoe isika malagasy inona ny conséquence n'ity zavatra ity. Iza moa no nanome an'ny zalahy reto mandaha ampiditra tandreo maro sao de misony tena manana pouvoir ve ianareo am'izao ampiditra ny vahoaka malagasy sy ny firenena malagasy ao anatin'izany deal politique zany. Lanom-bahoaka ve nareo sa hoe tsy maintsy moeraoera ny mahita tombotsoa anatin'le fitondrana le miarakaraka amin'le mpitondra mo ifantatra daholo anareo fantatra daholo. Raha iteny anarana eto tsika raha iza raha ihany de mitady poste teo directeur, tsy afantatra hoe teo directeur na de teo ministre te hanao inona am'izao situation ingouvernable zao. Ny mahamaika hoe ahoana ny voantsika am'izao situation zao, ahoana ny idirantsika amin'ny cadre constitutionnel, ahoana daholo re institution, ahoana ny diovana n'izany mafia rehetrarehetra manodidina fitondrana na hanao élection tsika de mety mbola hirafitra am'le manaraka eo koa de ahoana aloha ny ataontsika nadio an'izany mafia rehetrarehetra zany. Ahoana ny jerentsika an'ireo hoe le olona miseho mafia manambola milliardaire nefa ny société tsy hita. Ny fitsarana moa efa manao izay tiana ataony de ny mpitsara moa
misy mpitsara mbola integre be dia be miresaka aminay. Fa misy zavatra moa ny eritreretina hoe anova zavatra nefa vao maika nampiletika zavatra ny sasany. Nampiletika ny sasany zavatra ny sasany. Tsy hay hoe hoentinareo iletika izy ity. Ka tsy ataontsika lava ny resaka fa hoe tsy hanaratsy olona ny ataontsika. Satria manko vao miteny ny olona ray am'izao raha tsy olona ny Rajoelina zany olona ny Ravatomanga, amerina ny Rajoelina, amerina ny Ravatomanga, zay foana ny disika mandeha. Zay foana ny disika mandeha. Satria tsy tianareo i colonel, tsy tianareo an'izao, isa moa resaka nareo resaka fanakianana, fankahalana. Am'izao volana zao tsy mankahala olona izahay. Ianareo ny mankahala olona, ianareo ny manaratsy, mamorona hoe rehefa miteniny tsy mety ny gaboraraka, ny amateurisme anareo mpitondra de hoe opposition contre ianareo te hanala anareo amin'ny fitondrana, te hanala anareo fa ianareo mambahoaka lanim-bahoaka ve? Ka ianareo mieritreritra ny olona ho opposition? Na ny opposition samy opposition ary aty andafy, mbola rehefa misy hevitra tsy mety de mifamaly. Ny extrême gauche, ny extrême droite, ny parti gauche, ny centriste. Rehefa misy tombotsoa ho an'ny vahoaka frantsay de mikambana nareo de manao vote. Iny hitanareo hoe misy motion de censure. Afaka ny prime ministre ny frantsay de soloina ifiry satria misy intérêt iombonan'ny vahoaka frantsay iarovany zany député zany. Ny opposition zany afaka miaraka. Rehefa tsy mety kosa ny da miady reo. Fa ny atsika tsy fantatra tsony, tsy fantatra. Zay zao mba tiako ampetsaivana kely. Ho an'ny 200 partis politiques mahery eto Madagasikara. Rehefa hiady toerana, hita daholo ianareo. Izao fotoana tokony itenena ny mpanao politika be dia be. Ahoana ny situation misy eo Madagasikara? Ahoana io situation extérieure io? Tsisy miteny satria maninona? Miandry nomination, miandry poste, miandry quota. De rehefa miteny izahay de mitambatra andrenareo hoe manakena hoe izahay ny te idestabiliser ianareo. Idestabiliser amin'inona? Destabiliser ny finananareo? Ie, tena midestabiliser ny finananareo zay. Midestabiliser ny raketa ataonareo? Eny, midestabiliser an'izay zay. Satria be dia be nareo amin'ny fitondrana. Miaro ny tombotsoany mpampiasa anareo. Misy groupe ny karana zao ery aksian'ny, misy groupe ry zao hoe, misy groupe ry zao hoe, de misy conflit d'intérêt ao. Fa iza ny groupe miaro ny vahoaka malagasy? Tsisy. Isaky ny sahirana ny vahoaka malagasy misy zavatra miseho, iny miazakazaka daholo ny caméra, mivoaka daholo ny vary satria maninona? Ny groupe ery manome firy taonina vary, de ny groupe ato manome vary de mifampidefy, de manao banderole, tiany anay. De samy mamoaka ny anazy, iza matanjaka, iza manome bebe kokoa. Zay moa tsisy bebe kokoa fa ny kely anananay omenay any sahaza azy. Zay tsy midefy amin'olona. Samy manao zay tandrifiny azy. Fa kosa rehefa intérêt iombonana, intérêt ny vahoaka malagasy, fanana iombonan'ny malagasy, tsy maintsy miteny foany izahay. Na tianareo na tsy tianareo zany. Ianareo mpiaro zany ny tenenanay an'izany, ianareo compte fake rehetrarehetra, ninona ny commentaire anareo tsy misy rarahinay an'izany. Ny anjaranay mitondra miakatra ny fisainan'ny malagasy.
adidy masina ho anay mitondra fisainana vahoaka malagasy. Rehefa ianareo tsy hanao fa ianareo hiaro ny tombotsoanareo tsy manino zany, samy miaro ny azy fa ny anay miaro vahoaka malagasy sy ny tombotsoany. Mitodika tsy ho lava resaka fa mitodika manokana aminareo miaramila, tena mitalao aminareo izahay, mitalao eo ambaravarana ny danger, eo ambaravaran'i Madagasikara ny danger. Hatreto zay te hafantatra inona ny force ny tandroka ny aro ny vozony, ohatra nahoana ny firaisan-kinanareo miaramila, ohatra nahoana ny fiheveranareo souveraineté Madagasikara, ohatra nahoana zany hiarovanareo sy tena tandrokanareo ny vozony entaentinareo am'izany Madagasikara zany, satria raha rapitso afaka pitso misy zavatra miseho Madagasikara, iza ny mbola sahy mijoro tena hiady ny tombotsoan'ny Madagasikara, sa ianareo miaramila koa efa lasa adversaire-ny Madagasikara, zany hoe adversaire-ny vahoaka malagasy, sa ianareo efa tsy hiaro, sa hiaro tombotsoanareo manokana koa. Io zany ny fanontaniana apetraka anay ndraiky, satria efa mampiahiahy mampatahotra ny zava-misy. Tsy tonga fatany zany miaramila rosianina sy ny fitaovana be de be tonga ao Madagasikara zany. De mieritreritra ve isika? Io manko sy tomako ny saitsika. Mieritreritra ve isika am'izao situation misy erany zao tontolo zao? Io arirany anina matanjaka be io, ahoana ny anaovan'ny Amerikanina anazy? Iny Venezuela matanjaka araka politika interne, miaramila manana fitaovana, inona anaovan'ny zalana azy? Mora ny miteny eo an'Afrika, nanao an'izao Traoré, Burkina nanao an'izao, Mali nanao an'izao. Fa isika malagasy ve, ianareo ve tena miaina ny zavatra iainan'ny Afrikanina ao, zay tsy mivoaka fa ny publicité ihany ny alefa? Io moa matoa imputiste ny raisina amin'ny tapis rouge. Aminay, adieu la démocratie, adieu la démocratie. Inona zany ny adivan'olona izay hoe niady tamin'ny 91, iady amin'ny didi-jadona, iala amin'ny didi-jadona. Inona ny alana tamin'ny 2009 nandrodanana ny économie Madagasikara, iala amin'ny didi-jadona, harodana Ravalomanana. Inona ny alana am'izany Rajoelina zany hoe mafia zao hoe, fa mieritreritra ve ianareo fa ino ny solution? Mino sy manantena izahay ho diso zany fomba fijerinay zay, tsy ho tonga amin'ny pire, tsisy olona mieritreritra angataka zavatra ho pire andalo ho an'ny fireneny sy ny vahoakany. Mino izahay fa tena hitondra fahasoavana ny ataonareo, ho diso izahay, satria raha diso izahay moa arahabasoa arahabatsara ho tonga amin'ny fahasambarana isika. Fa raha sanatria ka miseho ny sanction izay natahoranareo tamin'ny fandravana ny institution, fa androany tsy atahoranareo, mahagaga, sa efa tena hoe mandeha be ve ny famoahana ny harem-pirenena isan-kerinandro ao, de efa atokisana fa ho hisy vola. Mino hafa be de be koa ny mpanao politika sy ny manam-pahaizana hiteny
Tsy hoe zay miteny androany manam-pahaizana na tompon'ny fahaizany fa non. Mba mitirer sonnette d'alarme fotsiny izahay. Tsy manana fahendrena, tsy manana fahalalana, fa manana vava miteny mampiahiahy ny zava-misy ao amin'ny firenena ka samy isika mijery mandray andraikitra miteny. Marina hoe betsaka ny fampitahorana mandeha menace fa izany ny adivantsika malagasy efa hatramin'izay. Tsy nisy mafy be ohatran'le teo aloha zay. Fa resitsika ihany izy rehefa mitambatra tsika. Resitsika ihany rehefa mitambatra tsika. Aingany izao volana masina zao tondra fankaherezana, tondra fahendrena ho tonga saina ny mpitondra. Masina foana moa ny tanindrazana zay ny irintsika. Masina koa ny fisiany vahoaka malagasy. Misaotra tompoko. Mankasitraka anareo nijery, mankasitraka anareo nandany mega, ary mbola mankahery anareo izay manenjika na compte fake ary mino zay fa fanaovana vidéo toy izao mampisy karama ho anareo, mampiasa anareo mafy, de tsy hijanona koa izahay amizay nareo mba ho bebe karama. Misaotra tompoko.